Nahazo tombony manokana ireo ankizy rehetra amin'ny FOKOTANY TSARAMANDROSO AMBANY teo amin'ny fiatrehana fetim-pirenena 17 ny asabotsy fa 14 volana jona tolakandro teo arendrina miisa any amin'ny 500 mahery miampy labozia izay andretana azy noho ny zaran'ny FOKOTANY ho an'ireo ankizy rehetra tao amin'ny FOKOTANY TSARAMANDROSO. Misy moa ny lanonana fohifohy sy fampisehoana nataon'ireo ankizy nandritra ny fizarana ity arendrina ity. Fanampanazavana hoentin'ny chef FOKOTANY TSARAMANDROSO AMBANY. Voalohany zany am'izao fetina Tsaramanitra zao amin'ny 26 juin dia fety fanaovan-tenatsika izy io ka noho zany tompoko indreto zahay TSARAMANDROSO AMBANY zay mampifalifaly ireo ankizy ireo fa izara arendrina zay io arendrina miisa eo amin'ny 500 ny arendrina zarainay si eo koa ny ankizy manao ballet fitoly zay omena zay sahaza azy koa izy ireo ankizy ireo satria fetina ankizy mantsy io dia tsy maintsy atao zay ampifalifaly ireo zanakatsika ireo ka misaotra betsaka anareo ray aman-dreny zay andefanireo ankizy ireo aty fa tsy maintsy ahazo zay tandrify azy ireo zanakatsika ireo dia misaotra betsaka makasitraka egany samby anao fety sambatra daholo atsika saka tokatrano tsirairay avy misaotra betsaka tompoko.